Amin'izao ariva ny fahasivy ambin'ny folo ny volana janoary 2024 izao dia manao izao fanambarana izao ny eto anivon'ny fitsarana izay tarihan'ny lehibean'ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ambony izay ato aorianako avato akavanako ny ao amin'ny direction'ny police judiciaire ao amin'ny gendarmerie pirenena ary avato akaviako ny directeur de la police judiciaire au niveau ni police nationale sy ni directeur de la police économique. Androany no nentina teto anatrehan'ny fitsarana ny olona 12 izay niaraka tamin'ny Ramatoa Saondra Armalala Marie Michel. Ny fiampangana azy ireo dia fanaparitahana sy fizarana vola entina anakaramana olona anao fanakorontanana izany dia voatondro sy fahaizany andininy fa araka amin'ny 90 ao amin'ny fehezan-dalana famaizana ao amin'ny andalana fahatelo. Reto olona 12 reto rehefa natao fanadihadiana teto amin'ny fampanoavana dia napetraka teo ambany fanaraha-maso ny fitsarana mandrapahatonga ny fitoam-pitsarana azy ireo. Ny voapanga Marie Michel Saondra Armalala kosa dia natao fanadihadiana eo anatrehan'ny mpitsara ao amin'ny fitsarana atapony. Araka ny voalazan'ny andininy faharoa ambin'ny folo sy dimanjato ao amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny paikadeloka amin'ny mahampitsara premier grade azy ary efa nisy moa ny autorisation de poursuite izay navoakan'ny ministre ny fitsarana. Manaraka izany dia tsara ny mampafantatra ny vahoaka malagasy fa araky ny andininy fahatelo amin'ny fitopolo ao amin'ny lalam-panorenana dia efa nesorin'ny birao maharitry ny antenimera pirenena ny immunité parlementaire ny Ramatoa Saondra Armalala Marie Michel mahasolo-mbavam-bahoaka izany voapanga izany. Noho izany dia manaraka ireo pitsopitsony rehetra izay voalazan'ny lalàna ny fanadihadiana rehetra izay natao taminy. Rehefa vita moa ny famitorana hita ny vesatra izay nianjady taminy dia nampidirina ponja vonjimainka mandrapahatonga ny fitoam-pitsarana azy eny amin'ny fojana Varadrano ny voapanga Saondra Armalala Marie Michel. Mikasika ny jeneraly Ravalomanana Richard indray dia nentina teto anatrehan'ny mpitsaram-panao famitorana ihany koa ny tenany androany fahasimy ambin'ny folo ny volana janoary 2024 ka ny fiampangana azy dia ny firaisana tsikombakomba amin'ny famonoana olona sy fandratrana olona ninina natao. Izany dia tamin'ny alalan'ny fanomezan'ny baiko sy toromarika ary fampirisihana ireo mpitandro filaminana mba ampiasa ny hery famoretana amin'ireo vahoaka mpanao fihetsiketsehana. Rehefa natao ihany koa ny fanadihadiana dia hita ny vesatra mianjady aminy ka dia nampidirina amponja vonjimaika eny amin'ny fonjabean'ny Mertsiatosika ny tenany mandrapahatonga ny fitoam-pitsarana azy. Tsy izay moa no votoatin'izao valandresaka izay natao izao kanefa mametraka ny fanontaniana ianao dia hovaliana ihany izany. Misy ny ango-baovao izay voarainay mahakasika ny raharaha Ambomalaza. Noho izany dia tsy maintsy miroso amin'ny famitorana izay olona rehetra voakasika amin'izany angom-baovao izany ny eto anivon'ny fitsarana. Vita moa zany amin'izao amin'ny sivy mahery zao ny première comparution ny madame Saondra Armalala Marie Michel. Araka ny teneny tamarana moa izay tsy nafantatra hoe inona marina moa zany anatin'ny karana fitsarana fa voateo izay no nafantatra an'ilay izy. Rehefa niditra tao amin'ny bureau-ny magistrat instructeur moa zay dia sanganena ihany satria par imprudence angambany vao niditra zay dia efa hitanay ilay mandat de dépôt signé. Izany hoe alohan'ilay famitorana, alohan'ilay première comparution dia efa fantatray fa mandat de dépôt ny madame le ministre. Eto zay dia nahita aloha hoe efa sens unique ilay izy. Dia ny fiampangana azy moa zany dia ny hoe atteinte à la sûreté de l'État ho ampangaina ho nanao financement
nanome volona olona maromaro mba hanakorotana tamin'ny volana febroary 2025 tamin'ny octobre 2025 mandat de dépôt moa zany izy izay manaiky ny décision fitsarana ary anao vote recours izay voalazan-dalàna anao opposition zay rapitso kanefa kosa tiany marina anatin'ity procédure ty dia misy zavatra tsy narahana ary anisan'izany ny principe du contradictoire sy ny droit à la défense principe du contradictoire satria vao natao le levée d'immunité dia tsy natsony izy tsy afaka niary tena izy fa dia natao à sens unique ohatr'izay koa ilay enquête rehetrarehetra nandeha tant au niveau ny police économique tant au niveau ny brigade criminelle ilay brigade criminelle moa zany fantatsika fa dia hoe rétention arbitraire détention arbitraire no nanaovana azy ka aminay averinay manaiky zay le décision fitsarana fa misy violation grave any droit à la défense principe du contradictoire ary zay moa zany anjaranay mpisolovava hoe anatin'ny procédure judiciaire mba ampanaraka an'izay procédure zay mba tsy isin'ny sens unique nefa araka anteneny teo hoe rehefa voaniditra tao amin'ny bureau-ny magistrat instructeur zay dia efa nahita an'ilay mandat de dépôt ka anjarantsika nga mampisaina hoe à sens unique ave le izy sa contradictoire zay nga anapiko kely an'izay teo ampanaovana an'le première compari zay no nahalala hoe atteinte à la sûreté de l'état no anenjehana anazy teo zay vao nahalala mahagaga ihany zany zavatra zany nefa izay fa firy andro tao amin'ny BC tsy natao enquête momba an'izany ray zany zay manaraka an'izay dia hita fa tena bafo etateraka mihitsy ny lalàna misy zay voalazany namako teo zay dia tsisy hoe enquête mikasika ny élément matériel le anenjehana anay raha atsy aty amin'ny cour suprême zay vao malala hoe zao ary raha ny enquête rehetrarehetra natao dia tsy nahitana taratra zay hoe fandikana ara-matérial zay noho izany moa zay dia manana voie de recours zay anao ny opposition izay omeny lalàna ho ataonay ho an'ny olona iarovanay dia izay zany mikasika ny raharaha zay anenjehana any madame Marie Michel mikasika ny atao hoe atteinte à la sûreté de l'état misaotra tompoko